mangataka amin'ny fanjakana ny andoavana ny prime ny piasa tamin'ny taona 3 hatramin'ny taona 4 ny Saint-Pidou na ny syndicat ny piasa ny faditseranana. Ho fanatanterahana ny fitakina io dia mitokona tsy miasa avokoa ny piasa ny faditseranana rehetra eto Madagasikara. Manome feptona 27 ora ho an'ny fanjakana izy ireo mba hamahana n'izany olana izany. Nanomboka ny alatsinainy 12 Mei ny fitokonana ireo piasa ny faditseranana. Ny alarobia zao vao miverina miasa izy ireo. Aoria ny fionana izay atao amin'ny tompon'andraikitra. Raha tsy misy moa ny marimaritra iraisana dia miverina indray ny fitakina ny alakamisy voalohan'ny volana Jona izao hatramin'ny talata. Mangataka ny anovana ny fomba fikajiana ny prime io ihany koa ny syndicat ny piasa ny faditseranana eto Madagasikara. Rehefa tonga teto amin'ny bureau ny faditseranana mahajanga ny mpanao gazety dia varavarana mikatona sy sora-baventy milaza ny tsy fiasany io sampandraraha io ny zavatra hita. Tsy nisy tao ny tompon'andraikitra tokony anaovana ny fanadihadiana.